tomboky lasy tomboky vavy tonga soa ato anatin'ny fandarana arena sarobidi ny fahasalamana sika amin'izao fotoana izao miaraba anao miaraba ihany koa ny vahinina saina dia tsisy akory fa docteur Mamy avy amin'ny klinika Tanjevata miaraba anao tompo manaiky teo vahiny ny fandarana miaraba tompo ia amin'ny ty fotoana ity sika dia ijery manokana ny antsoina hoe omamiadana ny famaritana amin'ny ankapobeny zany hoe omamiadana zany satria aretina matetiky piseho amin'ny zanak'olombelona moa izy ity ka tsara ny afantarany tsirairay hoe ohatriny ahoana tokoa ny fombafomba ahitana sy sehoany zany omamiadana zany na famaritana ankapobeny moa eto ianao dokotera ilaza ny andinidininy sy ny pitsopitsy ny mahakasika azy eto miarabantsika rera tompoko ary mamerina ihany koa fisaorana anareo zahay mpijery sy indrindra zareo mpanolotra raha ny aretina atao hoe omamiadana no lazaina manokana dia lava be aloha ary misy apahapahany marobe fa ny oetikoeto zany aloha dia ny hanamora ny fahazahoany olon-tsotra na ny olona amin'ny ankapobeny ny atao hoe omamiadana sy ireo karazakarazana zay mety hampatahoatahotra ny olona reny zany no ezahako valiny ary rehefa aveo somary ilaza kely ny mikasika ny omamiadana vitsivitsy izay matetika mitranga hita ety amin'ny tombo-pahasalamana dia ireo lalana zay tokony ho atao na ny fomba fisainana tokony ho ataony itsika tsirairay mba tsy atahotra na hoe zay aretina rehetra dia olazaintsika fa omamiadana voalohany zany aloha raha tantaraina manoka zany dia ny omamiadana zany dia ohatrany hoe sela anankiray zay normal izy tamin'ny voalohany fa nivadika ho lasa mitombo haingana dia tsy voafehin'ny vatana ny mametra anazy tsy tombo haingana ary lasa mety hiparitaka amin'ny toerana maro mety hifindrafindra zany hoe mety ho lasa omamiadana daholo zany ny sela rehetra ao anatin'ny vatana ohatra raha ohatra zany hoe sela ety amin'ny tony sisiny na hoe cellule ety ivelany ny epiderme na ny anyto zany dia reny zany le lasa hoe carcinome misy raha ohatra zany ka le sela ray mpamorona ohatrany hoe mpamorona hoe glande zany mpamorona zavatra zany izy dia zay ny atao hoe adénocarcinome misy rehefa mivadika zany le sela zay normal lay lasa mitombo haingana ohatra koa zao ohatra hoe sela izay ananatin'ny itolana izy dia myelome misy dia ohatra hoe sela any anatin'ny hery fiarovana ohatrany hoe lymphe na ganglion dia lymphome misy tokony avatsika rehetra zany zao fa misy karazany maro zany ny karazana cellule cancéreuse ary lasa manaraka an'izay koa ny anarany ny tokony fantatritsika vahoaka zany zao dia tsy hoe akory hoe rehefa cancer dia ray daholo fa misy karazany maromaro zany zay zany aloha efa hitantsika zany zay dia mety voany ilay omamiadana na cancer daholo ny sela rehetra fa ny matetika mitranga amin'izay zany zao ny hoe ohatra zany zao hoe eny amin'ny nono na eny amin'ny vozon'ny tranonjanaka na eny amin'ny tratra na any amin'ny prostate any amin'le lehilahy na ohatra hoe any amin'ny ovaire ny vehivavy na ohatra hoe any amin'ny tsinay dia arakaraka n'ilay sela niova zany zao no manome ny anarany sy ny toerana isiny dia tokony fantatritsika ihany koa zany zay zany aloha ny hevitra ray voalohany teo fa tokony fantatritsika rehetra koa zany fa raha vao ohatra zany ka hoe vao nanomboka ilay fiforonana zay tsy manara-penitra zay nitombo haingana ka voala mialoha zay hoe mbola kely dia efa voala lay cellule anormal na hoe sela tsy normal ny tombo haingana dia mety ho tapitra hatreo ny momba ny zay aretiny iny fa ny matetika no ny fatarana ny fitiliana azy
zay andrasitsika efa ihany fotoana lavitra ary efa nitombo aingana izy ary mety efa nifindra amin'ny toerana hafa izy dia ireny no mahatonga an'ilay fahasarotana ny fitsaboana azy. Bien zany dia tonga dia tapahantsika am'izay zany dia avetsika manohy isaorantsika moa zany dokotera mamy mitondra izay tsara ho fantatra satria tena ilayntsika tokoa mahafantatra zany hoe inona marina moa zany karazana homamiadana izay mahazo ny vatana zay inona sy antenaina fa dia tafitany amintsika mpijery ny afatra avy amin'ny dokotera dia ny tsara moa dia manatona tobim-pahasalamana hatrany fa dia izay ihany koa aloha zany no manakatona ny fandarantsika amin'izao fotoana izao isaorana isika mpijery isaorana ianao dokotera nanaiky ovahiny ny fandarana rena sarobidin'ny fahasalamana.